Ny vary ny foto-tsakafon'ny malagasy ka tsy azo atao ambanin-javatra ny fanajariana sy ny fikarakarana ny volo sy ny tany. Mifanandrify amin'izany ny hetsika izay nataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony tamin'ny alalan'ny fandaharana asa defi na ny programme de développement des filières agricoles inclusive ny 9 jolay 2024 teny amin'ny Lemakinkanja commune Ambanivohitra Ilaka Centre district Ambositra. Fidinana ifotony nijerena manokana ny Ilakan-drano sy ny toha-drano miisa roa Andohariana sy Analalehibe ao Ikanja izay manana velaran-tany 50 hektara. Ny ahafahana manondraka rano amin'ny tanimbary no kasaina atao amin'izany fanarenana izany. Ka tsy vitany amboaritsika fotsiny le izy fa hitarina ity faritra maitsomaitso ity zany dia fanitarana tanimbary azahoantsika vokatra bebe koa. Vonona ve tsika aloha anitatra le tanimbary sa tsy vonona? Dia ankoatra ny foto-drafitrasa zany izay ho hazavaina amin'ny atsipriana eo dia ametraka tsika eto amin'ity faritra ity ny tanimbary modely izay ahafahantsika mampiatra ilay tena fomba fambolena manara-penitra. Zavatra natao tetỳ amin'ity faritra ity moa zany dia fitsirihana ifotony ireo programa nasan'ny tetika asa defi. Izy moa zany dia miainga amin'ny vinan'ny filoham-pirenena ny vely rano fahasivy fahavitatenara-tsakafo. Izay zany dia manao foto-drafitrasa ny fandaharana asa defi entina manondraka rano ny tanimbary ary ity faritra ity dia eo amin'ny 50 hektara mahery eo ny velaran-tany everina votondrany baraza rehefa vita ary any amin'ny 20 hektara an'izany dia fanitarana. Fa manerana Madagasikara dia any amin'ny 2 hektara mahery any ny asa ho atomboka. Araka izany mahazo tombony betsaka ireo tantsaha mpisehatra satria mahazo ny fampiofanana eo amin'ny seha-piarian'izy ireo amin'ny alalan'izany sahasekoly izany. Tsinotsinona nefa izany rehetra izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay dia ny fikojakojana ny foto-drafitrasa sy ny fiarovana ny tontolo iainana indrindrindrindra hoy hatrany ny fanazavana. Afatra efa napetraka ho an'ireo tantsaha araka ny efa hitantsika teo moa zany dia hoe tsy maintsy mikajy ny tontolo iainana satria ny tontolo iainana no mihazo indrindrandrindra no manome rano loharano ahafahantsika manondraka tanimbary. Dia mila tandrovana zany izay tontolo iainana izay dia mila arovana sy kojakojaina ihany koa ny lakan-drano, ny kanal. Ny lemaka voatondraka hiasan'ny defi rehetrarehetra dia anaovana izay programa izay daholo anaovana tana maro ahafahantsika mikojakoja ny kanal fandraisana anjara ny mpahazo tombotsoa amin'ny asa izay atao. Ny fambolena no tena mampiavaka ny Kianja sy Ilaka Centre raha eto Ambositra dia izy no lemaka goavana indrindra raha eo amin'ny faritra Moronmany. Efa vonona ny teknisianina rehetra sy ireo mpiara-mombonatoka amin'ny eo amin'ny fanatanterahana ny asa raha ny hita teny an-toerana ka vinany hamitana izany amin'ity taona ity mba hahazoana vokatra aingana kanefa tsara hoy ny tompon'andraikitra ara-teknika. Isan'ny fanajariana sy fampitomboana vokatra ara-bokabary no tanjony ka anisan'izany ny fanamboarana amin'ny barazy izay misy anankiroa. Ny halavan'ny kanal izay ao ambariny eto moa dia 4 kilometatra ary ny anankiray dia eo amin'ny 700 metatra eo. Vinavinaina any amin'ny mois ny 15 septembre ihany lancement ny travaux. Dia ny koan'izy ity manodidina ny 50 sy 100 tapitrisa eo izany hoe 250 millions d'ariary zany ny koany. Dia ny asa moa mbola ao anatin'ny etude dia ny fanatanterahana ny asa manomboka amin'ny 19 septembre amin'ity taona ity. Izany hoe ny asa zany tsy maintsy vita amin'ity taona ity. Maromaro ny mpiara-miasa amin'ity fanatanterahana fanajariana n'ity périmètre ity ao anatin'izany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony. Dia miaraka miasa amin'ny defi ihany koa defi fianaratsoa na ny Région Moronmany. Dia ny bureau de Lidahary no mikarakara ny etude ary ny anisan'ny mpahazo tombotsoa ny firaisatsoa izany hoe ny fikambanana firaisatsoa ny Kianja. Ny fikambanana firaisatsoa dia fikambanana mpamboly vary
Izany hoe fikambanany fampiasan'io rano eto amin'ny périmètre irigian'Andohariana sy Anala lehibe io. Afaka mifanolotanana ihany koa ny tantsaha rehefa fiara-miasa tahaka izao ka ametraka ihany koa ny fikambanana izay ahafahana mifampindram-bola eo amin'izy ireo. Hoy ny mpandrindra ny fandaharana asa defi manerana ny faritra Moronmanisy Aodimatsiatra Andriamatoa Ralaheriny Irainy. Ny programa defi izay eo ambany fehen'ny ministera ny fambolena fompiana rojony moa zany no miay an'izay tetika asa fanajariana lemaka zay amin'ny akabeny ny zavatra atao eto zany rehefa vita ny fanajariana ny fotodrafitrasa dia isy ihany koa ny fanohanana ireo mpasitombontsoa ireo amin'ny fambolena vary zany atao anatin'ny telemaka aty sy ny lafin'ny voly avitra ihany koa mba ahafana manao an'izay zavatra izay dia ametraka ny programa saha sekoly na hoe champ école paysan zany aty amin'ny vony périmètre izay ahafahan'ireo tantsaha ireo misitraka ny fahalalana ara-teknika amin'ny fambolena vary. Ametraka ihany koa zany zay amin'ny alalan'ny technicien conseiller en gestion d'exploitation agricole familiale eto toerana. Ametraka ilay ataonay hoe groupement villageois d'entraide communautaire izay lafiny anankiray ahafahan'ireo tantsaha ireo ihany koa zany mifampindram-bola ao anatiny. Afa-po rehefa manantena sady ireo tantsaha amin'ny fiakaran'ny vokatra indrindra fa ny vokabary izay tena vokarin'ity lemaka lehibe ity. Tsy mikely soroka fa mitsinjo azy ireo ny ministera sy ny fandaharana asa defi izay tena piesy manohana ny tantsaha. Raha tsy ahivina ny fandaharana asa defi dia manao izay ampitomboana ny fiarikarena eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary manao izay ampitomboana ny vola miditra eo amin'ireo tantsaha. Izany hoe tsy vitany manao fotodrafitrasa sy manoro ny fomba fambolena ihany akory ny defi fa mijery ihany koa ny fomba ahafahana manatsara ny vokatra sy ny hoe ahoana ny fomba fanangonam-bokatra mba hananana vokatra tsara. Mijery ihany koa ireo mpandraraha izay mety ho voasarika amin'izany vokatra izany ka hanaovana fifanarahana miaraka amin'ny tantsaha na ilay hoe agrégation, izany hoe manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany dia eo foana ny defi manohana ny tantsaha ahazona mampiakatra ny vola miditra amin'ny tantsaha hanafahana ny fahatrana.